Tavaverina teto an-tanindrazana androany kosa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina rehefa avy niatrika ny andian'ny fahafitopolo ny fivorimbe ny firenena mikambana tany New York. Nisy ary ny tafatafa nataony tamin'ny mpampalala vaovao nandritra ny fahatongavany teny misy ranam-piaramanidina Ivatondeo jeresika ary ny sary. Anay moa dia nandeha tany amin'ny fanatrehana ny fivorimbe fahafitopolo ny firenena mikambana. I fivorimbe fahafitopolo io dia manana endrika manokana. Ny mamanokana azy dia nanaovana ny jeritodika sy ny jerena maritana ny zavatra efa vita sy hoe ahoana ny zavatra atao zany amin'ny avy. Ary zany indrindra no nahatonga ny foto-kevitra lehibe mbanjina tamin'ny ty fahafitopolo taona ity manao hoe ny firenena mikambana miatrika ny fahafitopolo taona dia ahoana ny etrehana ny lalana makany amin'ny fandripahalemana, ny fitoniana ary ny zon'olombelona. Zay zany aloha dia zavatra ngezabe zay. Fa ny faharoa zay tena mampiavaka ity fivorimbe fahafitopolo ity zany dia ny nametrahana firenena rehetra ary azo laverina hoe mbola tsy nisy ohatran'izany ny finiavan'ny firenena ametraka azy le antsoina hoe agenda post 2015. Io zany dia fanamby apetraky ny firenena rehetra io amin'izay hitantanana zao tontolo zao mandritra ny 15 taona ho avy. Sy niezaka zay efa ataon'ny gouvernemanta manodidina ny zavatra io, na andreny vohatra io na ny ambany vohatra io, fa mbola mamerina indray ny fientanan'ny rehetra mametraka ny fandripahalemana era Madagasikara ny tena antoka avatsika amin'izany. Misy ange ny olona ka dia ny ametraka an'le antsony hoe déstabilisation foana no atao hoe. Dia rehefa misy etsy sy eroa tsy rehefa na ny gazety ara dia isanandro nisy namono tetsy, nisy nanao an'izao tetsy, nisy nanao an'izao tetsy dia ohatrany hoe dia tena efa mikorotana mihitsy ny ametrahana an'ireny sary ireny. Fa betsaka koa nge ny asa fampandrosoana. Rehefa reny mba voizina foana koa dia hoy za hoe mpilamy-javatra ihany koa zay zavatra ka dia ezaky ny rehetrarehetra zany no atao fitondram-panjakana dia manao ny ezaka ary tsy ala fa noho ny ezaka zay fataony amin'izay lafo ny fandripahalemana satria miatoka ny fampandrosoana io. Angambany mbola angalantsika fotoana manaraka ny anaovana évaluation angamba ozy ianao amin'ny tsipri ny hoe ina atao fa dia kena ampahatsorana fa dia tsy tratratsika le izy tsy hoe za akory no tsy nahatratra azy fa za tena amin'le fotoana anaovana évaluation tamin'ny fotoana farany amin'ilay izy fa io efa zavatra maro efa tsy tanteraka le izy no ny antony ara-politika, ara-toekaré, ny antony ara-pahatrana eto amin'ny firenena ary tsy tsikarery ihany fa maro ny firenena ary maro ny filoham-pirenena atao zay eny koa rehefa nikabary dia hoe zay aloha dia milaza fa tsy tratranay le OMD tsy mahamenitra ngeny milaza an'izany fa rehefa eto amintsika mantsy izy ohatrany somary tarina kely foana fa dia ho za hoe tsy le tsy fahavitana azy no tena zava-dehibe zao efa fantatra fa misy tsy vita le izy fa andao ezaka anatratra n'lay tanjona manaraka araka ny teniko teo hoe ny mahasamihafa azy dia zao le ODD zany mifantoka indrindrindrindra any amin'le lafiny hoe fampandrosoana ara-tsosialy ara-ekonomika sy eo misehatra ny tontolo iainana.